ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faniraba tsika ary afaka malala tratry ty alakamisy fa 20 ny volana martsa ity dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika mpanarahana zao mofinaina izao. Ny boky voalahatra ary afaka malala makitsika ny mofinaina dia ny boky fanekena taloha ary eo amin'ny bokin'ny Joba. Fanekena taloha dia ny bokin'ny Joba. Joba toko voalohany andiny 720. Joba toko voalohany andiny 720 ka hatramin'ny andiny 2 makitsika amin'izany Jesosy teny. Ary tamin'ny indray andro dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokin'lahy matoa sy ny zanany lahy sy ny zanany vavy, ary nisy hira ka tonga tany amin'ny Joba ka nanao hoe niomby ny asa. Ary ny biriky vavy nandrasina teo anilany dia namela azy tampoka ny saby anina ka namabo azy. Ary ny ankizilahy dia nasiny tamin'ny lela-javatra, ary izao da izao irery ihany no afanandositra ilaza aminao. Raha mbola anteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe nisy afin'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandoro ny ondry manosy ny ankizilahy ka nandevina azy, ary izay da izao irery ihany no afanandositra ilaza aminao. Ary raha mbola anteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny kaldiana nanao telo toko dia ny roatan'ny ramevaka no baboiny, ary ny ankizilahy dia nasiny tamin'ny lela-javatra, ary zaho dia izao irery ihany no afa-tandositra ilaza aminao. Raha mbola anteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokin'lahy matoa, ary indro nisy rivotra mahery avy tany anefitra ka namely ny zoro-trano efatra dia ninjera tamin'ny zatovo ny trano ka maty izy rehetra, ary izao da izao irery ihany no afanandositra ilaza aminao. Dia nitsanga ny Joba ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany dia niapoka tamin'ny tany ka niankohoka sady nanao hoe nitanjaka no nivoahako avy tany an-kibon'ny ary nitanjaka no iverenako any. Jehovah ny nanome ary Jehovah nanaisotra, isaora ny anaran'i Jehovah. Tamin'izany rehetra zany dia tsy nanody Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Iray masano manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny 120 ny tapany fahatelo. Jehovah no nanome ary Jehovah no nanaisotra, isaorana ny anaran'i Jehovah. Jehovah no nanome ary Jehovah no nanaisotra, isaorana ny anaran'i Jehovah. Araka ny hitantsika ny fiandohan'ny bokin'ny Joba dia fizahan-toetra no nahazo an'i Joba, ary ngamba tsy ataontsika hoe isy olona ahazaka an'izany fizahan-toetra zany. Manomboka any amin'ny faravam-pananana manontolo, ary io fa hatramin'ny fahafoizana nateraka rehetra, ary to mifangaro to ratin'izany fizahan-toetra zany na ny herisetra ataon'olombelona na ny loza voajanahary, ary dia mitambatra ho fizahan-toetra izany rehetra zany, na ny herisetra ataon'ny hafa firenena, na ny herisetra ataon'ny mpiarabelona mifanerapodi-rindrina, na koa aza ny faharavam-panana tsotra fotsiny zao. Dia tao anatin'izany fizahan-toetra mamay izany no tenenan'ny Joba manao hoe Jehovah ny nanome, Jehovah ny nanaisotra, isaorana ny anaran'i Jehovah. Tsy dia iresaka lalina momba ny endrika ny sehony ny fizahan-toetra ny Joba tsika azo resahana tsara, ny endrika ny sehony ny fizahan-toetra ny Joba tarafina amin'ny fiainantsika ankehitriny, fa andehantsika amantana avy hatrany ao amin'ny hoe
inona reny na tonga ny joba mbola afaka ny teniny zany teny zany tao anatin'izany fizahan-toetra mamay zany, mbola afaka ny tenina hoe ka Andriamanitra angena mendrendretra reny na zanaka io na voly io na brika io na zavaboary io na ramevy na inona ty Andriamanitra angena na meza teo am-pelantanako io no zany de izy koa naka de isorana azy ny zavatra rehetra. Olona manahoana no toetrany Joba ry havany ka afaka miteny tahaka zany iza ny olona afaka miteny tahaka zany, ary olona manahoana kristianina manahoana no afaka hiteny tahaka ny Joba, manao hoe isorana ianaranao fianao ny ianao fototra ny zavatra rehetra de isorana ianaranao. Ny bokin'ny Joba de manazava amin'ny toko 2 hoy ny filazany azy amin'ny 9:3. Joba de olona marina sy mahitsy ary matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ny olona mahazaka fizahan-toetra na ny olona zahana toetra de ny olona marina, ny olona mahitsy, ny olona matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Ny antsoina hoe fizahan-toetra de famantarana hoe ny fahatsaran'ilay zavatra anankiray zay dikany hoe fizahan-toetra, hoe marina sady tsy marina, mifinoana lay olona mitoetra sady tsy mitoetra. Ary dia rehefa fantatra fa ratsy any de ohatra mividy firavaka ianao de fantatrao fa varahana de tsy zahanao toetra tsy asianao sedra. Fa ny fizahan-toetra de famantarana ny tena izy amin'ny tsy tena izy. De hoy ny filazan'ny bokin'ny Joba eto hoe i Joba de olona marina mahitsy matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Ny olona zahan-toetra sy mahazaka ny fizahan-toetra de ny olona ao anatin'ny fahamarinana. Ny olona rehefa ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fitondratena tsara ary mahitsy eo anatren'Andriamanitra de azo miantoka ny toerana hijoroany. Io lay tenin'ny Psalm mandrakariva hoe batery fiarovana ho ahy ianao, batery fiarovana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zay zahan-toetra Andriamanitra satria mba hitsy hoe mason'Andriamanitra izy. Ny olona ataontsika hoe tsy maro toerana amin'ny finoana, ny olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy milamina tsara na fifandraisana amin'ny mpiarabelona tsy milamina tsara, reny tsy mahazaka fizahan-toetra. Ary io fa tenenin'ny Paoly amin'ny Tesalonianina, hoy izy amin'ny Tesalonianina manao hoe tiany tsy ho fantatrareo rahalany amin'izay nodimandry, na ny hoe ny amin'ireo zay olona mandalo fizahan-toetra mamaha izy sy fahoriana, mba tsy hanananareo halahelo tahaka ny sasany ka tonga anareo latsaka ao anatin'ny famoizam-po. Mandrakariva de izao ny olo marina, ny mpanompon'Andriamanitra mitoetra tsara amin'ny finoana na mafy aza ny fizahan-toetra de izao rehefa marina sy mitoetra tsara ny olona de maharesy ihany le fizahan-toetra izy, satria tsy avelan'Andriamanitra andalo ny fizahan-toetra raha tsy entina mampiorina ny finoan'ny marina sy ny mahitsy. Mafy zany hoe mamoy rava-fananana, mafy zany hoe mamoy avanakaiky zanaka ao anatin'ny fotoana fohy tahaka izay nahazo an'i Joba. Fa izao rehefa ko malala aseho rasoatra masina fa ny fizahan-toetra de nataon'Andriamanitra ho an'ny olona marina sy mahitsy. Ary zay mahatonga amin'ny Petera manafatra manao hoe raha tojo fizahan-toetra nareo de mifalia. Ahoana moa ny faliana amina zava? Tsy lay fahoriana kory ny mahafaly, tsy lay faharavampanana ny mahafaly, fa ny fahatokiana fa kaitian'Andriamanitra, ay marina, ay mahitsy ka zahan'Andriamanitra toetra iorina bebe kokoa hatrany. Afaka malala izay fifamantoran'ny fahamarinan'ny olona sy ny finoan'ny olona izay amin'ny fizahan-toetra de tokony ho takatry ny kristianina tsara ka tsy hanomezany tsiny an'Andriamanitra tsy akory. No zany rehefa malala afaka miteny ianao ny hoe isaoran'Andriamanitra ao anatin'ny fizahan-toetra rehefa tsapanao fa milamina tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra.
na mafy aza de andriamanitra eo akaiky. Faharoa evako malala de olona manahoana koa tsika hoe marina izy mahitsy izy azo ny antoka ny fitondrantenany ary tian'andriamanitra mbola iorona bebe kokoa. Fa ny faharoa de izao hitatsika ao amin'ny bokin'ny Joba toko faharoa amby roapolo, ao amin'ny bokin'ny Joba toko faharoa amby roapolo ihany manazava amin'ny faraika amby roapolo, mifakazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no ahatongavan'ny soa aminao. Mazava tsara ny bokin'ny Joba ry havako fa ny fizahantsoetra dia zakatsika na mafy aza rehefa mifakazatra amin'Andriamanitra isika. Ny olona tsara fifankazarana, ny olona mifakazatra na manana fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia mahazaka fizahantsoetra izy. Hitatsika io misaotra masina amin'ny bokin'ny Joba eny ange zany. Hitatsika io ohatra amin'ny Jesoa. Jesoa sy ny mpianatra ohatra hitatsika io amin'ny filazantsara. Mafy na miandry an'i Jesoa melohany ikapohana azy, ny tsarana azy ambony amin'ny azy fijaliana. Dia niteny tamin'ny mpianatra izy manao hoe andaotsika telo, andaonareo telo lahy miaraka amin'ny tokana ivavaka amiko, mantsy Petera sy Jakoba ary Jona, dia hitokana ivavaka tao a Getsemane. Teo filazantsara azy, raha vao niantaka lavidavitra kindra ny tora-bato ny mpianatra Jesoa dia natoro ny mpianatra. Natoro ny mpianatra. Raha vao niantaka, raha vao nifanalavitra tamin'i Jesoa fotsiny izy, ka hoe aizy Jesoa ao ambadika ao fa tsy teo akaikin'i Jesoa, dia zao hoy ny filazantsara azy hoe dia resy toro izy. Ary tao anatin'izany no tenenan'ny tompo azy nanatona azy manao hoe zao no lazaiko anareo telo mirahalahy mivavaha mandrakariva mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mivavaha mandrakariva mba hahazakanareo fizahantsoetra. Raha tsorona mifakazara amin'Andriamanitra dia zakanareo ny fizahantsoetra. Mifakazara amin'Andriamanitra dia resinareo ny fakam-panahy. Avako malala rehefa tena mahana fifakazarana amin'Andriamanitra tsika, na dia misy fizahantsoetra lalovana ary dia zakatsika ihany. Tsy manome tsiny an'Andriamanitra. Afaka miteny tahaka ny Joba manao hoe eny zay zavatra eo amiko ange Andriamanitra eo aminao avy aminao na inona dia avy taminao avokoa, tsisy tononoko hoe nitanjaka ny voaka avy tany an-kibon'ny eny. Zany hoe tonga teto ambonin'ny tany nitanjaka ary dia mbola nitanjaka ko ny alako eto ambonin'ny tany. Mampatsiaro Alexandre lehibe. Alexandre lehibe rehefa maty dia nanafatra tahak'izao. Alexandre lehibe zay mpanjaka nandresy ny Persiana, dia rehefa nanana ny heriny sy ny teo amin'ny tampony fahefana Alexandre lehibe tonga hatrany Inde azy, eritrereto hoe aty amin'ny faritra Eropa ny fanjakana Grika, ary tonga hatrany Inde azy Alexandre le Grand. Ary Alexandre le Grand zany rehefa maty dia nanafatra manao hoe zao avoay ny tanako vitan'ny olona rehetra rehefa maty alohan'ny karakarana rehetra dia avoay ny tanako ary ataovy mitsotra ho hitan'ny olona rehetra eto Athènes, ho hitan'ny olona rehetra fa zao Alexandre lehibe tonga teto ambonin'ny tany tsy nitondra na inona ary miala eto ambonin'ny tany tsy nitondra na inona. Mova tsy titenin'ny Job ty. Ny avako malala mahazaka fizahantsoetra antsika rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, mifakazatra tsara amin'Andriamanitra, aza miataka amin'i Jesoa aza ary mivavaha mandrakariva mivavaka sy ny soratra masina. Roa no endriky ny fifandraisana amin'Andriamanitra raha amin'ny Joba dia izao mivavaka ary ny faharoa fiainona ny soratra masina. Ry Bilidad mandre Elifaza moa zany no irak'Andriamanitra nanazava ny soratra masina tamin'ny Joba. Dia izao amin'ny fiainana kristianina zao ilay avako malala ny fomba fifandraisana amin'Andriamanitra dia izao
tsika miteny amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zay mety ataontsika hira koa tsy maninona, mety ataontsika tonikaly koa tsy maninona, dia fa itsika miresaka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Andriamanitra kosa miresaka amintsika amin'ny alalan'ny soratra masina. Ary na ny vavaka ataontsika dia hoy ny filazan'ny Paoly azy Romanina 9:9 manao hoe ny fanahy masina no mitondra azy eo amin'andriamanitra mba ho azon'andriamanitra fatarina ny teny aloka ny vavakantsika. Ary na ny soratra masina enotsika dia ny fanahy masin'andriamanitra ihany koa no mbola manazava ny soratra masina. Araka ny tenin'ny Petera manao hoe ny fanahy masin'andriamanitra no mitahaka atsika takatra sitrapon'andriamanitra fa tsy efa ny saina maha olombelona zany famoahana ny hevitra ny soratra masina. Zany de avako malala dia izao ny mifankazatra amin'andriamanitra zany dia olona miaina amin'ny fiainam-bavaka zay le miakatra. Ary zao kosa miaina ny tenin'andriamanitra zao maka ny soratra masina zay le midina. Dia toy izay hatrany ny fifandraisana amin'andriamanitra miakatra sy midina tahaka reny pedale bicyclette reny na tahaka ny piston na fiarakodia dia mandroso. Ianao mampiakatra ny vavaka amin'andriamanitra, andriamanitra miteny sy manafatra anao amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra. Dia tsy hoe mifankazatra amin'andriamanitra dia tsy mamaky soratra masina tsy miaina fa dia mivavaka ihany. Zava-dehibe ny vavaka fa mety iza koa hiaina. Ary tsy hoe tsy mivavaka. Misy olo amin'y za tsy mahay mivavaka fa za mahay miaina. Tsy afaka malala, mila mambosaka amin'andriamanitra ianao. Nantsony hoe mifankazatra amin'andriamanitra dia miresaka amin'andriamanitra, mifasenasera amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny soratra masina. Fa ny fahatelo afaka malala izay tarafina amin'ny bokin'ny Joba dia ny olona manahoana koa mahazaka ny fizaham-toetra ka afaka miteny manao hoe ianao andriamanitra ny nanome dia ianao koa naka ny zavatra rehetra zay ho amiko avy aminao tsy manome tsiny ianao mafy amiko zao fa zao tsy manome tsiny ianao fa misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Olona manahoana koa dia ny bokin'ny Joba ihany. Ny bokin'ny Joba 5:10 hoy Joba manao hoe rehefa levina ny hoditro sy simba izao sady afaka amin'ny nofoko dia ahita n'Andriamanitra eny izaho no ahita azy ary ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa. Ny olona mahazaka ny fizaham-toetra dia olona mitodika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny fiainana mandrakizay ny masony. Raha ohatra ny masony ka ao amin'ilay vola sy harena, raha ohatra ny masony ka ao amin'ilay zavatra nomen'Andriamanitra dia tsy zaka ny fizaham-toetra. Andriamanitra nanome zanaka any Joba. Andriamanitra nanome rameva sy omby sy ondry any Joba. Andriamanitra nanome trano tsara-tarehy any Joba. Andriamanitra nanome zavatra maro any Joba fa izao tsy tany amin'izany ny mason'ny Joba. Tsy tany amin'izany ny mason'ny Joba fa tany amin'Andriamanitra ny mason'ny Joba. Ka ny tenenina ny manao hoe raha ho levina zao zavatra rehetra zao hoditra zao eno simbe dia zao ny masoko no ahitan'Andriamanitra. Ny mason'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa malala mahazaka azo fijaliana, mahazaka fizaham-toetra dia zao maso mibanjina ny fiainana mandrakizay, maso mibanjina ny fiainana ho avy ao amin'ny tompo, maso mibanjina an'Andriamanitra. Fa raha ohatra ka ny fantohan'ny fonao, ny fantohan'ny masonao, ny ametrahanao ny fonao ny zavatra eto amin'izao tontolo izao dia tsy zakanao ny fizaham-toetra. Ary tsy avelan'Andriamanitra andalo koa aza ny rehefa tsy zaka. Andriamanitra mo tsy avy ampitola zavatra tsy zaka fa hotsika manao hoe tsy zakanao mihitsy ny fizaham-toetra. Ary mety isy kivy emotra mihitsy aza ny nampiemotra ny episty ny vahoaka kristianina ankena ny fiangonana voalohany tao Palestina natao Jerosalema aliasany apôstôly faharoa takadriana ny asa safiry nampiemotra azy angety izao hoe tsy tany amin'Andriamanitra, tsy tany amin'ilay fiainana mandrakizay fa taiza tany amin'ilay vola sy harena dia faty antoka. Eritreritry izy maty antoko tsika ity ve ho zaraina zaraina amin'ny olona zay nitoetra ny asa safira dia niemotra izy. Ary be dia be niemotra tahaka azy nahatonga ny epistily any Hébreu manao hoe tsika tsy mba naman'izay miemotra le olona miemotra amin'ny finoana ireo dia satria ny masony any amin'ny lojika ny ataontsika hoe ny fitantanana tao maty antoko tsika zany ataontsika foana ny manome ataontsika foana ny manolotra, ataontsika foana ny mamoaka paosy ataontsika foana ny miasa mafy ataontsika foana ny manao ny risirisy ny sasany tsy manao mihitsy dia niemotra izy.
zany de afaka malala rehefa any am' Jesosy Kristy tompo raha intsangana tamin'ny maty rehefa ao amin'ny azo fijaliany Kristy rehefa ao amin'Andriamanitra ny masonao de zakanao ny fizahantsoetra rehefa fatorany Rasalama Martyra ny aliny 13 aogositra 14 aogositra aliny io fatorana tao Ambatonakanga izy tam'izany mbola teo akaiky ny trano vato io ny fiangonana voalohany fiangonana Ambatonakanga ro sahatsika io mbola vita tamin'ny hazo izy sarendry ny filaza azy dia tsy teo amin'ny trano io koa fa somary atsimo diso kely atsinanana eo amin'ny toerana misy ny travadim-piangonana io zany azo somary mandrofo kely mena faritra tany amin'ny faculté tanoany teo nisy ny trano sarendry nisy ny fiangonana fa izay de ny fonjaina tao na ny gadraina tao zany Rasalama ny aliny 13 alahady alina io ifolatsinainy 7:30 de natao omby foy izy ny antsoina hoe fatorana omby foy ohatrandreantsika hoe menotre zany na chaîne ho nareo dia ny fatorana izy ka mihatsony hoe omby lava sy omby foy ny omby foy ny omby lava de mifatorana aty ambony ihany ny tanana de mifatra aty ambony de mifaritra ny tongotra fa mety afa mamindra na tahak'izany ihany fa ny omby foy dia zay ny gadra mafy indrindra satria fatorana ny tongotra de mipetraka de fatorana ny tanana atao fatorana amin'ny tongotra de ny loha stonina misy vy misitana ny atoka de manakaiky eo amin'ny lohalika zany hoe mitambatra zany loha zany eo anelanelan'ny lohalika de ny tanana sy ny tongotra mikambana ary amin'ny kitro ny tongotra ary mifatotra de mivokina zay mahomby foy azy mivokina aliny 13 ny 14 aogositra de ala ifsaretsaina zany vehivavy zany fatotra nandritry ny alina David Griffiths tsy lavitra teo Ambatonakanga teo David Griffiths izay nampianatra ny Rasalama atadona David Griffiths no nampianatra katekomène ny Rasalama David Griffiths teo Ambatonakanga teo tsy lavitra ny fiangonana io fa somary aniranirana Ambatonakanga sy Ambatovraka teo ny tranony David Griffiths nahita sy nanatry maso ny zavatra rehetra dia ny tantara ny zavatra tranga de zao maray ny andro dia iny Rasalama andeha ho lifonina any Ambohipotsy fa ny hira no irain'ny Rasalama de le hira hoe hitako ny lalatsara ka izorako na ahoana na zaka zany fizahantsoetra zany izy de niteneniny teo io teneny io hiran'io hoe hitako ilay lalatsara zany hoe ny mason'ny Rasalama tsy tany amin'ny rompanenjika azy ny mason'ny Rasalama tsy tany amin'ny karavasy sy ny esteny izay lalovany ny mason'ny Rasalama tsy tany amin'ny gadra fa ny mason'ny Rasalama tao amin'ny fiainana mandrakizay hovatanina de zao zakany ny fizahantsoetra io mahatonga ny Joba nahazaka ny fizahantsoetra ny teny manao hoe iny na ho levina zao rehetra zao nofoko zao de zao ny masoko no ahita an'Andriamanitra ary maika mihitsy ahita an'Andriamanitra satrika io ahita an'Andriamanitra ny fony Joba zany tsy teto amin'izao tontolo zao mahazaka fizahantsoetra ny olona rehefa tsy eto amin'ity zao tontolo zao ty ny fony fa ao amin'Andriamanitra ary tsy Joba ihany no teny io fa Davida koa mamerimberina an'io ary na Iasafa azy ao amin'ny Salamo 27 de mbola mamerina an'io manao hoe de zao ny eo akaikin'Andriamanitra mahatsara ho Iasafa satria ny masony ao amin'Andriamanitra rehefa malalo inona ary ny fitaovana hoe am-pelatanantsika hoe tsika miaina mahampino atsika raha ohatra ka ambarany soratra masana fa tsy maintsy zahantsoetra isika mandalo fizahantsoetra fa tonga ao amin'ny fiainana mandrakizay de inona ny tokony ho toetsaitsika ka mahatonga atsika mahazaka an'izany ka afaka miteny tahaka amin'ny Joba hoe misaotranao amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra ny voalohany de zao meteza mahana fitondratena mendrika mahitsy marina matahotra an'Andriamanitra iaino ny fahatahorana an'Andriamanitra
de tsy miotsiny ianao eo anatrehan'ny mpakahala, tsy miotsiny ianao eo anatrehan'ilay ratsy satria marina ny fitondrantenanao ary ny soratra masina mana hoe tsy anana zavatra ho tenenina aminao akory azy izy, tsy anana fomba hiampangana aminao akory ary lay ratsy satria marina ianao, zakanao ny fizantoetra. Fa ny faharoa de zao manana toe-panahy mifankazatra amin'Andriamanitra, mivavaka sy fiainoana fa makina ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo, mpanjiny ny fiainana mandrakizay zay fanampanantenain'ny tompo anao, aza apetraka eto amin'izao tontolo zao zay levona, mora levona ny fonao, fa apetrao ao amin'i Jesoa lay ny teny manao hoe aty amin'izao tontolo zao ahitanareo fahoriana fa matoky zao efa naresy zao tontolo zao. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa mandalo fizantoetra tokoa ny fiainana kristianina. Fa lafatra anay zany raha teo ianao. Saingy fizantoetra zakanay, fizantoetra voalanjanao no lalovanay. Ary fizantoetra mampiorina ny finoanay. De ampianary zay tompo, tehirizy zay tompo. Ho marina, ho mahitsy, hatahotranao eo amin'ny fiainanay mba ahazakanay ny fizantoetra. Tehirizy eo ty amponay ny toe-panahinao Andriamanitra, ty vavaka, mifanirasera aminao, tia ny teninao, hoentinay mandresy ny fizantoetra. Araka ny teninao Jesosy manao hoe mivavaka aza mitsahatra mba tsy hidikanareo amin'ny fakapanahy. Atrakao zay tompo hijeriny tsy hita ao aminao Andriamanitra fa ny hita mandalo. De ampianary zay, tario zay, tsy ametraka ny fonay eto amin'ity zao tontolo zao mandalo ity. Aoka ny masonay tsy any amin'izay rehetra nomenao anay, fa fiasana ihany reny, tsy ametrahanay ny fonay fa aoka ny fonay eo ampelantananao Andriamanitra. Tompo, misy aminay mandalo fizantoetra kehitriny hitanao reny. Misy aminay mandalo fizantoetra eo anivon'ny fianakaviana, anivon'ny asa, anivon'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona. De ampahirezo zay tompo, tsy ho kivy. Atao vitanay ny fandresen'i Jesosy zanakao. Mampahirezana hifaly mandrakariva ao aminao. Andresy amin'ny fizantoetra velanao lalovanay. De tahiny fiainanay tsiray avy tompo. Ho fiainan'ny mpandresy no Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.